Miraba ny fiangonana manona aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny filazantsara ny Lioka toko fahasivy ry havana. Ny andininy fa 7:50 ka hatramin'ny fa 2:20 no akantsika afatra. Saotra ny tompo fa mazava be le afatra, ary saotra ny tompo fa mahitsy le afatra, ary azo antoka fampieritreritra ny antsika fiangonana manontolo izany afatra izany ry havana. Raha fintinina ny afatra amin'ity toriteny ity izay efa manohina ataontsika hatrany amin'ny louange 10 minitra ny sekolelady, dia hoe manahoana ny fanarahanao a ny tompo, manahoana ny fanarahanao ny tompo. Misy telo manaraka ny tompo eo a, dia hoe tantaran'izy telo no hitarafantsika ny fanarahantsika ny tompo. Ary dia efa nazava be hatreto nazava be tamin'ny toriteny rehetra fa hoe atsony tompo isika hanaraka azy amin'ny fontsika rehetra. Atsony tompo isika hanaraka azy amin'ny fontsika manontolo. Fanontaniana ry havana dia zao hoe marina aminao vezany, marina aminao vezany. Efa lazainay matetika fa anisan'ny boky vakinay any manana toriteny, dia misy an'ireny hefiteny toriteny nataon'ny missionnaire tamin'ny 1915 reny. Tena mamy le satria le teny tena hoe mahitsy mivantana. Dia ozy izy le missionnaire zay, ary zay no indramintsika eto hoe sao de ianao lay kristianina ila fo. Mba anariny kelinge azafady. Zany hoe kristianina tsy manaraka an' Jesosy amin'ny fony rehetra fa amin'ny ilany fony ihany. Zay sao de kristianina ila fo ianao, sao de mpanompon'Andriamanitra ila fo ianao. Izy telo ry havana dia hoe olona mpino ila fo, sao de ianao zany ila fo zany, fa tsy manompo amin'ny fo rehetra, amin'ny fo manontolo. Ndeha ara aloha irahantsika mamaky ny Lioka 7:50 sy ny 8:50 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho nandroso teny an-dalana izy, dia nisy anankiray nanao tamin'i Jesosy hoe anaraka anao aho na aiza le ianao. Fa hoy Jesosy taminy, ny amboaolo manandavaka ary ny voromanidina manana fialofana, fa ny zanak'olona tsy mba manana izay hipetrahany lohany. Ozy izy lay lehilahy voalohany ity, anaraka anao aho na aiza aleanao. Anaraka anao aho na aiza aleanao. Tena hoe fantatra ry havana ny tenin'ity lehilahy ity amin'i Jesosy. Tena hoe raha olombelona dia tena hoe teny eo-penona azy hoe tena fantatra zany fahasotoana zany, tena fantatra zany hafanampo zany. Asa moana misy firy amintsika ry havana no mba efa niteny tamin'i Jesosy hoe hanaraka anao na aiza aleanao. Ary vombolana tiany Jesosy manokana ry havana hoe anaraka io, tsy mipino mantsy no manaraka, tsy mipino manaraka,
fa ny mpianatra ny disipla no manaraka ary tenina mpianatra io ry havana tenina mpianatra io ary tena hoe tokony ho mamy teo antsofiny Jesosy. Nefa nahoana ny toen'le texte taoriana zay fa hoy Jesosy taminy ny amboolo manandavaka ary ny voromanidina manana fialofana fa ny zanak'olona tsy mba manana izay petrahany lohany. Raha fantatra tsisy kianina amin'ny maha-olombelona ny teny reteo a Jesosy ry havana Jesosy mahafantatra ny toetrantsika, mahafantatra ny fanahin Jesosy, mahafantatra ny eo am-poko lalinao ary fantany tao am-poniny ty lehilahy ty raha ny tenen'izany izy hoe andeha anaraka anao rehefa mitenen'izany ange lehilahy hoe tsy voatery hoe mety tsara velatsia tsy voatery hoe mety tsara velatsia fa mety narehan'i Jesosy nytoroteny izy na hen'ny fahefana izy na hitany fahefana izy tsapany hoe tia Jesosy ty nitondra fiainana be deaibe fiainana mandrakizay dia te hanaraka izy nefa pino ila fo izy satria maninona ry havana ny tena hoe anatsiniany Jesosy azy aloha dia hoe teny tsy atao ampiheverana teny atao anatin'ny eritreritra tena hoe antearaka ny teny tao nafana fo izy tena nazoto izy fa ahoana ozy izy Jesosy jereo milaza aminao ny amboaolo manandavaka voromanidina manana fialofana fa ny zanak'olona tsy manana izay tsy petrahany lohany tsy mora lazaiko aminao fa tsy mora zany hoe manaraka zany araka le teny tamin'ny louange atao hoe Jesosy tsy nanana na inona araka le teny teo hoe tranonombo naterahany tranonombo nyindramy fasana nilevenany fasana nyindramy zany io Jesosy tsy nanana ninninino zanak'olona tsy manana izay petrahany lohany ndikan'izany dia hoe tsy fantatry ty lehilahy ty na tsy voavinavinany tsara hoe fahoriana tsy maintsy hiaretana amin'ny fanarahana an Jesosy ny tompo ry havana tompo izay nanendry anareo dekona nanendry anareo any misampana isan-karazany avy no aparitra anareo amin'ny efataona tsisy latsaka andalana tsisy reraka andalana tsisy iverin-dalana anatin'izay efataona izay fa hiaritra fahoriana ianareo izy tsy nanana inenina tsy nanana an'izay hoe azy tsy manana an'izay hoe anyamiko tsy nanana ninina ary maika koa hoe tsy niaina tao anaty luxe ry havana tsy mety amintsika kristianina izany hoe miaina anaty luxe zany saino kely izay manomboka izao ry havana fa ny tena hoe nanakianany Jesosy an'ity lehilahy ty ry havana dia zao izy le mahafantatra ny fo ary tenenana hoe tena hoe lehilahy ila fo ty pino ila fo Matthieu milaza fa mpanoradalàna ty lehilahy ty ary amin'ny mampanoradalàna azy dia fantany tsara ny lanja ny tenin Jesosy fa zao tamin'izany fotoana zany ny mpanoradalàna zany ny olona nianatra ka nanam-pahaizana indrindra ary le fahalalàna iny lasa ananany position sociale ananany voninahitra ary zay ny ananaran'i Jesosy azy eto hoe sao dia miaraka amiko ianao ka na tena hitombo voninahitra tsy natao hitombona voninahitra zany asan'Andriamanitra zany ry havanao kristianina ila fo zany hoe manompo azahoana voninahitra hitombona amin'ny fahefana sao dia kristianina ila fo ianao ry havanao tsy mahazaka fahoriana sao dia kristianina ila fo ianao mbola hoe tsy mahafoy ny luxe misy anao na maniry luxe sao dia kristianina ila fo ianao ka hoe tady voninahitra amin'ny fanaovana ny asa n'Andriamanitra zay zany le voalohany ry havana ndao aravaka itsika indray le lehilahy faharoa 7 sy 90 amin'ny anaran'i Jesosy
ary hoy izy tamin'ny anankiray koa manaraha fa hoy kosa izy tompoko aoka aloha handehandevina ny raiko fa hoy Jesosy taminy aoka ny maty andevina ny maty ao aminy fa ianao kosa mandeha any ka mitoria ny fanjakan'Andriamanitra. Mbola lehilahy ila fo ihany koa ry havanao ty lehilahy ty mareny tenin'i Jesosy izy mareny zany tenina privilège hoe ho mpianatra averina indray le manaraka tsy hoe minoa fa hoe avia meteza ho mpianatra zany le antson'i Jesosy ry havanao manaraha de hoe antony faran'izay logika no avaliny an' Jesosy eny fa aoka aloha handevina ny raika aoka aloha handevina ny raika. Teo amin'ny jiosy ry havana ary ho antsika koa tena zava-dehibe zany mandevina ray aman-dreny zany tsy milaza mihitsy hoe Jesosy asa mandevina ray aman-dreny fa teo amin'ny jiosy zany hoe fandevenana ray aman-dreny zany de tena zava-dehibe ary satria zava-dehibe zany hoe fandevenana ray aman-dreny zany de hoe ny adidy rehetra any am-piangonana de avela ny adidy any amin'ny sinagoga de avela avelany hoe fandehanana mianatra soratra masina avelany hoe fanompona any amin'ny tempoly azo tsy atao ara le hoe sorona le fanatitra tokony atao amin'ny androny Paska etsetra ampandeferina daholo zany zavatra rehetra any satria zava-dehibe zany hoe mandevina ray aman-dreny izany eo natrehan'izany ry havana eo natrehan'izany de manitsy atsika Jesosy manitsy atsika Jesosy raha anaraka azy isika de efa mampilaza izy hoe raha anaraka ianao za tsy mila disipla ila fo za tsy mila disipla ila fo ina moa dika zany fantatrozy izy fa zava-dehibe zany hoe matiray matireny zany fantatro fa zava-dehibe zany fa raha tozy izy ka mifanindry amin'ny fitoriana ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra raha mifanindry amin'ny adidy fitoriana ny fiainana mandrakizay raha mifanindry amin'ny adidy fitoriana fiainana be dehibe avela ho any zany fandevanana ray zany raha hoe mifanotona amin'ny adidy fitoriana ny fanjakan'Andriamanitra zany hoe fandevenana ray zany ampandefero fanompiny ila fo no antsoina hoe maty ara-panahy ry havanao maty ara-panahy maty eo amin'ny fahotany maty eo amin'ny fahatsony ary tsy manana fahazavan-tsaina tsy manana discernement spirituel mikasika ny sitrapon'i Jesosy amin'ny fanarahana azy miantso anao ny tompo ry havanao miantso anao ny tompo hoe arao izy ary aseho fa raisinao marina ho tomponao izy ary ekena tsy misy fepetra izy ary ekena tsy misy fepetra izy ninina seon-javatra ary ozy izy le mpitoroteny anankiray zay hoe ny olona mampandefitra ny fandevenana ny ray aman-dreniny noho ny fitoriana filazantsara raha mifanotona reo adidy anankiroa reo de mahafantatra hoe ny fiainana fitoriana fiainana manana priorité amin'ny fombafomba manodidina ny fahafatesana fitoriana ny fiainana ao amin'i Jesosy sy ny fanjakana manana priorité amin'izay adidy eo amin'ny fiarahamonina noho ny fahafatesana mampandiny tenanao ary ny tompo ry havana so de kristianina ila fo ianao so de kristianina ila fo ianao raha ianao ve
raha ianao no antsoina amina tafika masina, antsoina amina asa fitoriana filazantsara manomboko izao, ka hoe maty ny rainao. Asa fitoriana filazantsara io anaraka ny tenin'i Jesosy venao, ka hiteny hoe teny amin'ny rahalahinao, teny amin'ny havanao, zary reto mba tsy ho firano fa misy tafika masina miandra anio, tsy afaka ny andevina. Zany io ry havana, zany io, zany io. Zany le finoan'ny disipla takina amintsika. Zany le finoan'ny disipla mampiditra any an-danitra. Tsy finoan'ny mpino na ny disipla ilafory havana. Fahatelo farany raiky ambienipolo sy roa ambienipolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny anankiray koa, tompoko, anaraka anao ihany aho, fa aoka aloha handehanao velomany ao an-tranoko. Fa hoy Jesosy taminy, tsy misy olona mitana fangady tarihana ary mierika ka mendrika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy misy olona mitana fangady tarihana ary mierika, le hoe mierika todika ny reny, ka mendrika. Zany hoe pino ilafo zany, dia pino tsy mendrika zany ry havana, tsy mendrika an' Jesosy ary tsy mendrika hiditra any an-danitra. Ny fialantsiny'ity lehilahy anankiray ty koa, ohatran'le lehilahy faharoa teo, dia hoe faran'izay lôzika, faran'izay lôzika. Mandreny le antso volamena izy, manara, dia miteny hoe anaraka anao aho, fa manao valy tenina pino ilafory havana. Le manao hoe aoka aloha aho, aoka aloha aho, aoka aloha aho, handeha hanao veloma ny ao an-tranoko. Nen'le lehilahy voalohany tsy fatakarana le fahoriana sy filamboninahitra, zay maha-kristianina ilafo azy. Nen'le lehilahy faharoa le hoe tsy fafozana ny adidy amin'ny ankonana, lehilahy ilafo azy. Tiandray le tsy fafozana tsotro zao, tsy fafozana tsotro zao, na hoe ny fampandeferana an' Jesosy no lehilahy ilafo azy. Fa maninony Jesosy no milaza hoe rehefa anaraka dia andao, fa aza mierikerika zany, aza miverin-dalana zany. Le hoe mandeha manao velomany ao an-tranonao hoe dia hoe mierika miverin-dalana zany. Le manao velomany ao an-tranonao hoe fa andeha ho any an-dafy, andeha hanao tafika masina, andeha hanao an'izao, dia hoe verin-dalana zany. Eny ry havana, eny ry havana, ny kristianina ilafo no manao ohatran'ity lehilahy ty. Fanahoana ary? Fanahoana? Hoe nanolo teny izy, nanolo teny izy, saingy ao am-pony eo mbola misy fisalasalana miafina. Nanolo teny izy fa ao am-pony eo mbola misy fandavana tavela. Ka rehefa totaliana le fisalasalana sy le fandavana, dia io ny fiseho, anaraka anao, fa aoka aloha handeha hanao veloma ny ao an-tranoko. Fa maninona izy ny mampandevitra? Jesosy efa adodina. Fa maninona izy no atao mampandevitra? Jesosy efa maika. Raha ohatra ianao hanao veloma ny trano any, za efa miainga ozy izy Jesosy, tsy ara-ditsika, tsy ara-dalantsika, ary mety tsy tratranao tsony ahako raha mbola hoe andeha hanao veloma ny trano ianao. Fa ny tena hoe tiany Jesosy ialana ry havana amin'le hoe fanaovana veloma ao an-trano, dia hoe fon'olombelona ihany, so dia hoe hetsika be loatra ny fihetseponao, dia tsy afoy indray ny havanao ianao hoe
zany dikany hoe kristianina ila fo ianao raha mierika mbola hoe andehanao veloma riavanao mitaratra tsy fahavinoana zany rehefa tena zoiny ary hoe tsy tiany Jesosy raha hoe eny mpandehanana ty mpianatra manaraka azy ty ila fo satria hoe eo le asa tanterahana le asa fa ny saina sy ny fo malahelo ny anetrany ny saina sy ny fo malahelo n'le havana sainy lozana riavana ary ozy izy le mpitody teny anankiray hoe tena hoe zava-doza konge ozy izy am'le hoe mandao ny ao an-trano ary tena réalité zany de le hoe rehefa mifandinika am'le havanao eo ianao de hoe inona marina moa tena andehananao any sur avenao fa voantso e azo tonga hoe manompo ny tompona hoe tsy manaraka azy ohatran'izany na tsy disciple azy ianao hoe tsy efa amino hoe zay ny tiany Jesosy ialana ry havana miresaka ny école des disciples misaotra ny tompony amin'ny fisiny io ifonina ny tsy fahatanterahana fa heritaona tao anatin'ny fikaroany zay tela zao vao hitakita hoe zao ny tena hitondrana azy ary tsorana ny tompo ry havana zany sekoly volamena io fa misy olona ry havana misy olona misy vehivavy vitsivitsy misy vehivavy vitsivitsy ny abandonne satria naninona vehivavy tsy ray tsy roa vitsivitsy ny abandonne satria tsy avelan'le lehilahy vadiny tsy avelan'le vadina makao satria tsy zakan'le lehilahy zany hoe tsy zakan'le lehilahy zany hoe vehivavy vadina izany ka zokona hiara-panahy tsy mety aminay zany tsy zakany ampoponay zany ary ty zany zay ty le hoe manao velomany ao an-trano ozy izy Jesosy sao de sakanany ao an-tranonao ianao sao de ino ibahanao amponao ka tena hoe mpianatra mpanaraka fa mpanaraka ila fo ianao ry havana sika rehetra ary zany hoe fanandiny tena voalohany tamin'izao teny zao sao de fiangonana ila fo isika menakavy tia atsika ny tompo ary manao teny mahitsy ohatran'izany teny a vantana ry havana ary sambatra isika raha voadona sambatra isika raha voatsindrina tampo fa ny tiany tompo amin'izao andro ny karemy zao de andiny teny isika ny amin'ny fanarahantsika azy ny 70 andro ny karemy ry havana de hoe andro fotoana andiniantsika tena andiniantsika aloha ny amin'izay hoe ny aretan'i Jesosy ho atsika ry havana zany io karemy io ary anampy amin'le fandinian-tena de misy fiangonana tsy hita zay maharatsy an'izany ary tokony atao zany a no hoe mampiaraka an'izany amin'ny fotoam-bavaka sy ny fifadikana fa zao no afatra ho antsika fiangonana ry havana ary nafinaritra le hira tel que je suis tao ozy izy le hira le tel que je suis tao hoe ton cœur est prêt à prendre mon cœur tel qu'il est io Jesosy teo amin'ny azo fijaliana io ny fony io Jesosy teo amin'ny azo fijaliana io de fa nantolo manontolo ho anao zay atsony anaraka azy ary hitany za hitany ianao ila fo il est prêt à prendre ton cœur tel qu'il est fenao no mamita teny ianao no mandainga amin'ny tompo raha miteny ianao hoe za tsy za zany ila fo zany fa za zao mamita teny ianao ry havanao ary tsy diranao any an-danitra zany fa te handray ny fonao izy a te handinika sy zany fonao izy a ary te hanongotrao zay hoe firaiketam-po tsy tokony iraiketan'ny fonao mba ho tena hoe ambony indrindra manana ny toerana voalohany ary tsy hampandeferina antsony Jesosy ho aminareo ny fahasoavany amen